Ry tsy manandao anazy mihitsy. Be dia be ny zavatra hoe efa ny ainantsika tao anatin'izay fito taona izay. Ny tena nanamarika anahy indrindra, fantatro indrindra moa fa 2019-2020 iny angamba ny tena hoe mafy indrindra teo amin'ny fiainako. Dia indri tena nanampy anahy be teo foana. Indri tsy hoe indri manana ny problème indri ihany dia hoe za ataovy irery ihany ianao aloha na hoe ihany fa tena nanohana anahy ary tena nanohana anahy hatramin'ny farany. Misy zavatra anankiray izay tsy mety adinoko mihitsy nandritry ny izay fiarahantsika izay, ny nanomezako anao maillot ana basket James 23 voalohany indrindra. Anisany izay zany maillot anao tena hoe maillot anao voalohany indrindra. Dia lafalinao nandray an'ilay izy tsy mety adinoko mihitsy hatramin'izao. Dia indraindray rehefa ohatran'ny manao zavatra dia taferitreritra an'ilay izy dia ohatran'ny hoe fihetseham-po be foana zany isaky ny mahatsiaro anao tamin'izay fotoana izay. Tsika tia mifanampy amin'ny zavatra rehetrarehetra ary entintsika mbavaka foana ny zavatra rehetrarehetra izay etapy iainantsika. Tsika miara-miainga ambany dia miara-mandroso. Amiko izany ny fitiavana ny rehefa ilay vao mihaona iny tsika dia misy tsiky kely foana eny amin'ny tarehintsika eny. Fitiavana izany dia midika hoe fahasambarana, fifaliana. Dia toy izay ny zavatra hoe tsapako rehefa eo anilanao. Amiko koa ny fitiavana dia ilay tsika mahay to dia manaiky ny anankiray rehefa mahay mifampiteny hoe diso ianao. Rehefa mahavita mieritreritra hoe izao ny fiainako miaraka aminao any aoriana any. Miainao anaty tokantrano feno fahasambarana miaraka amin'ireo zanakitsika izay obeasintsika miaraka ao anatin'ny fitiavana sy ny finoana ary ny mozika. Miara-mivoatra foana tsika. Ny rina moa izany dia hoe mba isian'ny zanakitsika miaraka mivoatra amintsika koa ny rina any. Nanorina ankohonana vaovao irariana mba hiaradia hatrany samy mitrasa antitra. Lasa sarotra amiko ny hoe fanalavitra aminao. Lasa banga be zany fiainako raha hoe tsy eo anilako ianao. Ry tsy manandao anazy mihitsy.